Pedro Pablo Peca est le fondateur de l'association humanitaire Akamasu. Matofluan Republika Madagascar sy anareo mpiaradia aminy misaotra an'Andriamanitra lehibe isika nomeny izao fotoana izao afaliana ho anay no mandray anareo tonga soa ato amin'ny Akamaso miara-paly aminay amin'izao fankalazana ny 20 taona nahapiretra sy ny 20 taona natongava mopera ray aman-dreninay eto Madagasikara. Efa nanampy sy nanohana anay hatrany ianareo tamin'ny tolona hiadiana amin'ny fahantrany indrindra fa teo amin'ny lafin'ny fanabeazana sy ny fahasalamana. Misaotra indrindra ny fahatongavanareo eto aminay ihany koa Andriamatofolo dia maneho fitiavana sy fanohanana ny asin'ny ankizy eto Madagasikara. Misaotra indrindra fa ery lehibe ho anay izany sady za very tanora namako. À vous, chef des entreprises à Madagascar, et à vous tous, sages invités amis d'Akamasu. Nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous à l'occasion de cette fête spirituelle pour célébrer les 50 ans du prêtrise du Père Pedro et les 55 ans de sa venue à Madagascar au nom de Jésus-Christ. Tout notre travail à Akamasu a été basé dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour en Dieu créateur. Merci de votre présence. Toute votre sympathie, votre encouragement et vos dons nous ont permis de créer des emplois, à construire des écoles et des bâtiments pour les plus démunis. Puissons-nous continuer ensemble à agir, à travailler pour éduquer les enfants et les jeunes qui sont les plus nombreux dans notre île. Encore une fois, nous tenons à vous remercier de tout cœur et soyez le bienvenu. Remercions nos jeunes orateurs pour le discours. Hey,
Thank you.
isaky ny miditra eto amin'ity toeran'ity mon père Pedro dia misy fihetsem-po goavana foana mahita ny reto ankizy fa indrindra moa rehefa manao any fihetsika ohatran'ireny zareo dia hita mihitsy fa misy ny discipline ary hita misoratra eny amin'ny endrik'izy ireo fa tena miaina ao anatin'ny filaminantsaina, miaina ao anatin'ny discipline ary asitsika tehaka mafy be ho anareo ankizy rehetra zay nandray anjara tamin'ny dia zay natao teo. Son Excellence le nonce apostolique à Madagascar, Monseigneur Odon Razanakoul, archevêque émérite d'Antananarivo, Père Pedro, ampitiavana lehibe ary ao anatin'ny fihetsem-po goavana no anotronako an'izao fankalazana ny fahadimy amin'ny 50 taona natongavany mon père Pedro teto Madagascar izao. Mifanojo amin'ny fankalazana ny fahadimy taona ihany koa napretra azy izao fankalazana zay iarahantsika rehetra izao. Fahasoavana rososiny arak'izany no iarahantsika mankalaza amin'ny fomba manetriketrika. Manatriketra daholo moa ireo olona nasaina ihany koa tsakanavaka ao avy amin'ny fikambanana sy ireo mpandraharaha zay namana sy manampy ihany koa ny hetsika rehetra sy ny asa-panasoavana izay ataon'ny akamaso. Mon père Pedro 50 taona izay no natolotrao ho an'ny malagasy ny asa-panasoavana rehetrarehetra nataonao teto Madagasikara. Joby volamena ihany koa ny napretra anao mon père ary amin'ny alalan'ny asa ataonao dia mahita sy mahatsapy izahay fa be fitiavana ianao ary tia manasoa ny ankizy sy ny tanora ary ny fianakaviana malagasy ianao mon père. Ary eny manakoako maneran'izao tontolo zao mihitsy aza hita mifanahita lavitra ny asa izay ataonao eto Madagasikara. Ary ireo rehetra zay mivahiny eto Madagasikara dia akoatra ny fanasana manokana zay ataonao mon père dia asaina ihany koa hitsidika ny akamaso ary zavatra maro souvenir maro no hoentin'izy ireo rehefa miala avy eto Madagasikara. Anisan'izany ny pape François zay tonga teto tamin'ny taona 2010 sy 2000. Voatsela ihany koa ny tamin'ity taona ity dia nandalo teto ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron mivady ary isaky mifanena aminy dia tsy mitsahatra ny mamerimberina ny fahatsiarovana na ny souvenir rehetra izay tamin'ny fandalovany teto Madagasikara fa indrindra ny fandalovany teto amin'ny akamaso. Noho izany dia ohatra velona fa ny fahasairanana dia azo avadika ho fahombiazana. Isaky ny mandeha eto amin'ny akamasoa dia milazana foana moa mon père ary nisy tovovavy kely zay nanamarika manokana fitiha no anarana zay dozy izy mon père hoe io ankizy io dozy izy monsieur le président dia napetraka ny ray aman-dreniny nariny ray aman-dreniny teo amin'ny vavahady dia nitezaina dia io sady mahay no lehibe ankehitriny ary maro ny mpianatra eto amin'ny akamaso satria raha 50 taona zany no anatongavany mon père Pedro teto dia efa maro amin'ireo ankizy no efa lehibe efa manamady amanjanaka ary efa ny zavatra afaka lazaitsika dia betsaka ny tafity betsaka ny navita fianarana ary indrindra moa voatsiela no nanao fitsidiparitra tany Sainte Marie de Gaga fa misy
responsable amin'ny hôtely lehibe iray mon père Pedro dia miteny vahiny maro izy, miteny italiana, miteny anglisy. Dia avy eo nyresahana mivady hoe fa ianao moa zany taizany nianatra. Zaho izy tao amin'ny akamasoa. Tao amin'ny akamasoa ny nianatra. Dia responsable an'ilay hôtely goavana be io izy ankehitriny. Ary ady ahoana natonga anao taty dia hoe nisy karazana colonie de vacances dia nakagny. Dia hitan'ilay tompon'andraikitra tao amin'ilay hôtely dia nofanina zareo tao dia tafita somatsara. Ny tiako lazaina dia zao. Hatrany amin'ireny olona farak'izay hoe ariny ray aman-dreny reny, toanana volavolainy eto amin'ny akamasoa, ara-panahy sy ara-pitezaina sy eo amin'ny lafiny fampianarana, dia afaka atao tsara zany ny mandresy ny fahantrana, mandresy ny fahoriana rehefa misy ny finiavana eo anivony tsirairay avy ary isoratsika mon père Pedro satria ianareo ankizy rehetrarehetra zao mahazo an'izany fampianarana izay atao rehetrarehetra zany. Mon père Pedro, ianao dia napitraka ireo zay malahelo. Betsaka ireo marary ankehitriny no tonga eo amin'ny toerana izay naorinao ary mahazo an'izany fitsabony zany, zany hoe mitsabo ireo zay marary, mampianatra ny ankizy madinika, mamorona asa ho an'ireo ray aman-dreny, mampiantrano ireo sahirana ary manome sakafo an'ireo zay tsy manana. Ny asa soa ataonao dia manamarina ilay voasoratra ao anatin'ny Matthieu 5:20 manao hoe izay rehetra ataonareo amin'ireny madinika ireny dia efa nataonareo tamiko. Noho izany asiantsika tehaka mafy be ny soa rehetra zay nataony Pedro ho an'ireo ankizy rehetrarehetra. Toeram-ponenana maro dia maro satria etsika zao raha mitodika ery any arinantsika eny fotsiny manoloana anay dia mahita toeram-ponenana maro dia maro zay naoriny mon père Pedro tao anatin'ny asa fanaovana soa ka trano fonenana 470 sy 400 no naorina manodidina ny andralanitra ankehitriny. Zany hoe efa tanàna kely 220 na 22 village no mandrafitra nyty akamasoa ity. Ahitana sekoly ambaratonga fototra, kolejy, lycée ary efa misy hatramin'ny université hatramin'ny fanofanana an'ireo ankizy manao sakafo zay irana amin'ny chef lehibe any amin'ny Élysée na Frantsa mihitsy moa no mampianatra ny resaka hôtellerie eto amin'ny akamasoa. Anisan'izany ny centre manantena soa Andralanitra, Mahatsara, Antolo-Janahary ary ny université Saint-Vincent de Paul eto akamasoa. Mon père Pedro rehefa miresaka Andralanitra isika dia fako sy loto no tonga ao tsaina avy hatrany satria ny fako rehetrarehetra eto Antananarivo nandritra an'izay taona maro dia maro zay dia arina na fatatra eny Andralanitra avokoa. Raha tadidinao mon père dia niara-nitsipika nijery ny toeran'io isika sy anao tamin'iza be ny tanàna. Dia ny teny manokana anahy mon père tamin'izay sady tezitra izy hoe inona ny mba afaka atao amin'ity monsieur le maire, iainao anatin'ny fako ohatran'izao foana ve zay tsy mba misy hevitra ve atao amin'ity Andralanitra ity. Ary androany mon père amin'izao anniversaire anao zao tsy misy fanomezana ny teny zay ho teneninay dia tsy mahafetsony ny fisaorana sy ny fankatelemana zay ataonao fa kosa ny fanomezana lehibe zay holazaina ankehitriny ary fanamby efa napetraka dia nyraisina tao anatin'ny filakevitry ministre tamin'ny alarobia teo ny anovantsika usine de traitement de déchets goavana zay ahodina ka amin'ny herinaratra
ary ho vita afaka fotoana fohy izy io zany hoe efa atomboka amin'ity taonty rehefa vita io mopera dia akatona tanteraka andralanitra ho atao jardin na ho atao kianja ary ho atolotra ho an'ny akamasoa izany toerana goavana eo andalanitra zany mba anohizanao ny asa rehetrarehetra sy fanasoavana izay ataonao. Matetika tsika rehefa miresaka any hoe akamasoa dia eto Antananarivo foana amin'ity toerana ety no ao an-tsaitsika fa na izary dia isaky miresaka amin'ny mopera dia izy no mampianatra anao hoe président tsy eto Antananarivo ihany anie ny misy ny akamasoa fa misy akamasoa ny Avangaindrano, misy akamasoa ny Tolaniaro, misy akamasoa any Anosivaky ary misy akamasoa ihany koa any Beloa. Tsy Beloa leritreretinareo ankizy io fa tanàna zany Beloa zany. Misy akamasoa ny taiza zaza ohatranareo zao ka dia asitsika tehaka mafy be any zany zavatra rehetrarehetra ataony mon père Pedro zany. Tsy tonga foana zany zavatra rehetra zany fa hatrany am-pindohany dia mpanorona i mon père Pedro satria raha tonga teto Madagasikara ianao mon père tamin'ny taona 770 tamin'ny 1970 dia pretra lazariste mpanao trano ny asanao ka izay indrindra no nanosika anao anangana toeram-ponenana ary ankehitriny dia sahako milaza fa tsy biriky sisy menitra fotsiny no anarafitrao fa ny fiainana ireo tokantrano amanarivony no natsanganao sy olombanina sy ankizy tafita no natsanganao mon père Pedro. Io dia voamarika amin'ny zavatra rehetrarehetra satria rehefa niresaka tamin'ny madame ministre ny fampianarana dia miteny azy hoe monsieur le président mba fantatrao hoe ozy izy fa 97% fito amby sivifolo isanjato ny tany fahafahana fanadinana baccalauréat zany hoe anisany nanana ta ambony indrindra afaka baccalauréat ny mpianatra teto amin'ny Père Pedro. Raha 55% moyenne nationale 55% zany hoe ankizy mahay, ankizy milofo ary ankizy mianatra ny ankizy eto amin'ny Père Pedro. Zavatra akoatran'izay ngamba ny hitako eriarina ery ngamba ny mpampianatra mba afaka tsanganareo hoe ny tanàn'ny mpampianatra ao aiza ny mpampianatra ireo ny mpampianatra dia zao misy vaovao mahafaly ho tenenina aminareo androany satria tsy afaka baka tsy tafity ireo ankizy ireo raha tsy ny fanasoavana sy ny fampianarana ataonareo. Anisan'ny zavatra tena goavana ary tena mandany ny vola sy ny teti-bola ny eto amin'ny ankamasoa ny karaman'ny mpampianatra. Efa niresaka tamin'ny ramatoa-ministra ary mbola nanamafy izy teo fa efa betsaka ireo anataontsika recrutement fa androany zany dia misy fanomezana manokana ihany koa fa misy mpampianatra zato ho raisina ho mpiasa mpanjakana eto anivon'ny ankamasoa. Ary efa niteny ramatoa-ministra fa androany ihany dia hiara hiasa amin'ireo tompona andraikitra rehetrarehetra hijery sy anao ny lista an'ireo mpampianatra rehetra izay ho raisina ho mpiasa mpanjakana. Mendrika ny ampinareo ary fanampy lalandava isika. Nisafidy ny iray lalana ary iray fo amin'ny Madagasikara ianao Père Pedro ka izay indrindra no tiako ho tsapany zao tontolo zao fa feno fakasitrahana anao i Madagasikara satria zanaka malagasy no taizainao eto ary zay ny isorana anao amin'ny anarany vahoaka malagasy iray manontolo. Ny teneniko teo hoe tsy misy teny intsony mahalaza sy mahafeny asa ataonao ary rariny sinitsiny koa raha notolorana anao mon Père Pedro tamin'ny taona 2024 tamin'ny fankalazana ny fahatelopolo taona ny ankamasoa ny mahaboninahitra avo indrindra satria mendrika an'izany ianao dia nomeny Madagasikara
ni Grand Croix de 2e classe de l'Ordre national malagasy ary tampitiavana tanteraka no nanolorana anao an'izany. Izay no natao teto Madagasikara fa mbola maro ihany koa ireo fakasitrahana izay efa azo mon père Pedro amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena sy ny ONG maro dia maro. Koa amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy sy amin'ny anaraky ny tenako manokana no isoranay anao mon père amin'ny zavatra rehetrarehetra izay vitanao, dia isoranay ihany koa Andriamanitra nanome anao rafitinina amin'ny teny frantsay dia hoe Père Pedro, merci d'exister. Asitsika tehaka mafy be hatrany ho an'ny mon Père Pedro. Koa miarahaba sy mirary soa ary mitondra mbavaka anao izahay mba omen'Andriamanitra fahasalamana ahafahanao manohy ny asa soa rehetra, ahafahanao mitsinjo hatrany ireo marefy ary vonina hatrany izahay anohana sy anolo-tanana amin'ny asa soa izay iantsoroanao. Mbola maro ny asa miandry atsika nefa mintsy matoky aho fa raha Andriamanitra no momba atsika iza no ansakana atsika. Oelavelona ane ianao mon Père Pedro hitondra sy ifampizara azavana sy fitiavana amin'ny taona maro avy ary hiposaka hatrany ane eto Akamasoa ny masoandro ny fanantenana samitsika rehetrarehetra tahin'Andriamanitra misaotra tokola makasitaka tokovavy.